Napetraka tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ireo fitaovana vaovao ary fomba arakady mirindra iadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Fitaovana fampiasa amin'izany ny moniteur roue, écran géant, poste de commandement, poste radio VHF, caméra de surveillance, miaraka amin'ireo kojakoja mifanaraka amin'izany. Manana fitaovana tsara afaka iasana avy hatrany ny folo alina ary izany no natao ahazona vokatra tsara kokoa. Andraisana fanapahan-kevitra aingana raha nanambarany ny Prime Ministre. Misy anareo teo afana maka décision ao anatin'ilay chaîne décisionnelle zany aingana dia aingana en fonction zava-misy dia reny zava-dehibe koa no tanjona amin'ny zavatra ohatran'izao. Amin'izao fotoana izao moa manana an'ireto utilisateur maro reto zany anareo tanjona antsika dia ny hoe misy fifandraisana daholo zany ny unité rehetrarehetra misy na anareo eto anivon'ny tafika malagasy na eo anivon'ny présidencen'ny république na anivonay eo anivon'ny primature misy an'izay fifandraisana zay mba ahafahantsika mba anana toujours le souci d'efficacité zay. Fakingana amin'ny famonjena ireo mila izany sy ny fanamorana ny fandraisana fanapahan-kevitra no andrasana amin'ity centre de coordination vaovao napetraka ity, hoy ny ministre ny fiarovam-pirenena. Ny ny rapidité na hoe ny fakingana amin'ny intervention satria fa manana an'ireo tomobile vaovao reo sika amin'izao fotoana zao tonga dia mora hita hoe tsy amin'ity quartier ty hita amin'ny carton edy izy tsy amin'ity quartier ty misy miantso ohatra amin'ny patrouille tonga dia fantatra hoe ary Ambojatovo na any Andohalo na any Alakamisy moa zany Analamahitsy na ohatran'izany tonga dia hita ary fantatra koa raha nisy patrouille nandeha omaly dia hita amin'ny carte hoe teto ny lalany ahafahana ihany koa mijery hoe nanao ny asany marina ve le olona nanao patrouille sa petraka amina toerana rery. Nandritra ity fiaonana ity nisy ny fampisehoana sahady ireo tranga tena iainana sy zava-misy ampiasaina ireo fitaovana ireo. Volan'ny ministera madiodio ny nahazoana ireo fitaovana ireo. Izao no napetraka hoentina amerenana ny fandriampahalemana amin'ny laoniny izay mifanaraka indrindra amin'ny politika ankapobeny fanjakana ho fampandrosoana ny firenena. Tsy hijanona eto an-drenivohitra ihany ny fampiasana sy ny fampiarana ireto fitaovana ireto fa hitatra manerana ny nosy. Tonga nitsidika izany Andriamatoa Christian Ntsay, Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernemanta, notron'ny General Richard Rakotonirina, ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy.